Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Fanontaniana sy valiny momba ny vavaka. Izay no entintsika amin'ity video manaraka ity. Ezaka hitondra valim-panontaniana mahakasika ireo fanontaniana samihafa izay apetratsika momba ny vavaka. Ny voalohany dia ny hoe ahoana ny atao fa tsy mifantoka mihitsy rehefa mivavaka. Tena misy tokoa zany ary pazony olona rehetra hoe rehefa mivavaka ianao dia mikipy ny masonao nefany tampotampoka eo lasa lavitra be any ny sainao. Tsy mifantoka amin'ilay vavaka intsony ianao ary tsy indraindray ara tapaka mihitsy ilay vavaka dia concentré tanteraka ianao. Ny antony mety mahatonga an'izany dia satria mety misy zavatra be dia be mandalo anatin'ny saintsika ao. Nefa ihany koa mety ho lava loatra ilay vavaka. Zay mahatonga lasa lavitra ny saintsika. Nefa ihany koa mety io tsy tena nieritreretina tsara ilay vavaka izay nitenenina fa lasa routine be fotsiny. Rehefa sendra mihoatra an'ireny dia aza misalasala mihitsy mamerena amin'ny vavaka. Ka raha mbola tady hiverina izy dia mitsangana mihitsy, avoay mihitsy ny feo anao mba ahatonga anao tena hoe ho concentré amin'ilay vavaka izay ataonao. Ary raha matetika mahazo anao ilay izy dia azonao atao tsara mihitsy ny mandroaka devoly fa sao dia avy amin'ny satana koa ny mahatonga an'izay. Fa ny tena faharoa dia inona ny tokony ataoko an-tsaina rehefa mivavaka. Ny olona tokoa misy mieritreritra hoe mila manao imagination, manisy sarisary ao anatin'ny saina eo izy rehefa mivavaka hoe sarina seza fiandriana na sarina mpanjaka, sarina Jesosy Kristy sy ohatran'izany rehefa mivavaka izy. Raha ny tena marina diso daholo reny sary reny satria tsika tsy mbola nahita ny seza fiandriana n'Andriamanitra. Ary mieritreritra vilana ianao zany. Ary indraindray tsika lany andro miconcentré maka an'iny sary iny. Ny tena tsy mampety an'izy io dia izao rehefa le mivavaka miratra ianao dia tsy mahay mivavaka intsony satria efa zatra ianao le mikipy dia misy zavatra be dia be anatin'ny sainao ao. Ny tena marina dia izao rehefa miantso amin'ny olona amin'ny telefônina tsika dia tsy manisy sarisary zany rehefa miresaka amin'ny telefônina fa tonga dia hoe miresaka, mamoaka resaka fotsiny amin'ny vava. Dia tahaka izay koa rehefa miresaka amin'Andriamanitra. Mino ianao hoe henon'Andriamanitra izay tenenin'ny vavanao aza manisy sarisary ao anatin'ny sainao zany fa tonga dia teneno izay ao anatin'ny vavanao fa mihainanao Andriamanitra. Ny fahatelo dia hoe amin'ny izy ny tokony handefasana ny vavaka amin'Andriamanitra ray sa Zanaka sa ny Fanahy Masina. Olona anankiray ihany zany ary mety daholo raha hivavaka ianao amin'ny anaran'i Ray, na hivavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, na hivavaka ianao amin'ny anaran'i Fanahy Masina, tsisy tokony hampisalasalantsika fa mety daholo zany. Na izany aza raha ohatra ianao ka angataka hoe maka ny tenin'Andriamanitra ohatra dia tsaratsara kokoa ny Fanahy Masina no angatanao satria Fanahy Masina no miasa manatanteraka an'izany. Dia arakarak'izay koa ohatra hoe raha ka famela heloka ny angatahanao dia Jesosy Kristy koa ny tsara handefasana mivavaka koa satria izy no mpamela heloka arak'izay zany tsara ho fantatsika ihany koa. Fa teny manaraka dia ny hoe tsy maintsy faranana amin'ny anaran'i Jesosy foana ve ny vavaka. Raha ny tena marina dia tokony ho faranana amin'ny anaran'i Jesosy foana ny vavaka fa tsy hoe tsy maintsy kosa aloha. Satria Jesosy dia niteny hoe raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia hataoko izany. Zany hoe miova mihitsy ny lanja ny vavaka izay ataonao rehefa soniavinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahaka ny hoe misy ankizy mangataka hoe ameo anahy iny telefônina iny sy ny hoe ameo anahy iny telefônina iny ozy dada. Miova mihitsy ny lanjan'ilay fangatahana rehefa napetraka tao ny anaran'ny dada tany amin'ny farany. Dia ohatr'izay koa tsika amin'ny hoe miova mihitsy ny lanjan'ilay vavaka rehefa Jesosy no ambanaovantsika sonia azy hoe amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Ka tsara ary tokony ho faranana mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Zany akory tsy midika raha tsy ny farananao dia tsy izy fa tokony fa tsy hoe tsy maintsy. Misy olona inona natao fa marary foana ny andohako rehefa mivavaka. Ny mety mahatonga an'izany dia izao indraindray tsika rehefa mivavaka dia miferitraina. Tonga dia miketrona be ny tarehantsika na tonga dia marikivy be mihitsy ny endrikintsika zany rehefa hivavaka. Miferinaina be dia le mitomany dia tena hoe midy tanteraka mihitsy zany ny tarehanao rehefa hivavaka. Ary izay mety mahatonga satria raha 10 minitra ianao mivavaka ka miketrona ohatr'izany dia mazava ho azy fa marary ny andohanao. Ny olona ohatran'ireny dia mila manao exercice mihitsy. Mila manao exercice ny hoe mivavaka posé tsara ny tareha dia atao foly vavaka nefa tena hoe zavatra voalanjalanja no tenenina ao anatin'ilay vavaka. Dia ianarana mihitsy fa tsy isaky ny vavaka dia tonga dia manaketrona tareha. Misy tena olona miferinaina be rehefa hivavaka dia tsy mety koa izay satria manjary marary ny andohantsika antitra tsy fidiny eo tsika amin'izay zavatra izay. Mety ve ny mivavaka any amin'ny toalette? Raha ny tena marina mety satria n'Andriamanitra dia manerana ny toerana rehetra. Ka rehefa sendra ny hoe tery ianao anatin'ny toalette ianao tsy maintsy hivavaka fa misy zavatra noho ny antony samihafa dia tena azonao atao tsara mihitsy na dia ny amin'ny toalette aza no mivavaka fa aza ferana ny toerana izay azo hivavahana. Fanontaniana manaraka dia ny hoe
inona mety le miara-miombavaka sa le miombavaka sa le samy miteny. Misy tokoa raha arakaraka ny fiangonana, misy ny fiangonana izay hoe miara-mivavaka dia miara-miteny daholo ny olona rehetrarehetra, mety zany. Satria Andriamanitra dia maheno ny tsika rehetrarehetra izay miara-miteny eo, samy manana izay angatahany amin'ny tompo ny rehetrarehetra amin'izay fotoana izay. Fa tena mety koa le hoe miombavaka, satria miaraka mivavaka dia miombana hoe zavatra anankiray no angatahana dia ny rehetrarehetra miaino manaraka ny mivavaka iny tsara any am-pony dia tahaka ny miteny manao hoe anay aby zany. Ohatra ndrentsika mangataka reny hoe mangataka any amin'ny filoham-pirenena, mangataka any amin'ny prime ministre dia olona anankiray ihany no miteny misolo tena ny rehetra, fa ny rehetrarehetra izay tonga eo mangina toy ny miteny hoe zay rehetrarehetra zao dia miombona amin'izany fangatahana zany avokoa. Ka samy mety izy fa miankina amin'ny fiangonana fotsiny dia tsy tokony hampisalasala antsika fa rehefa mivavaka any amin'ny fiangonana izay miara-mivavaka dia mba miara-mivavaka aminazy eo ianao. Fa rehefa mivavaka amin'ny fiangonana izay hoe nanankiray ihany no mivavaka dia mba manaraka koa an'iny fa tsy hoe ianao mamokovoko misitaka amin'ny be sy ny maro miala amin'ilay fiombonana dia ianao rery manao izay fangatahanao amin'ny sisiny eo, fa miaraka miombona amin'ny olona rehetra satria azo atao tsara zany. Ahoana le mivavaka lavabe any am-piangonana manahirana satria misy olona zany tsy mahazaka. Raha ny tena marina dia azo atao tsara mihitsy no mivavaka lavabe na adiny iray na adiny roa ary. Kanefa dia izao tsy voatery hoe tsara foana akory ny mivavaka rehefa lava. Ary ny faharoa koa dia izao rehefa miaraka amin'olona tsika dia mba mila fahendrena ihany le mivavaka. Na amin'ny hoe tsy mitovy daholo akory ny fahazakan'ireo olona rehetrarehetra ny halava ny vavaka. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo izay matanjaka no tokony hitondra ny fahalemeny malemy. Ianao le matanjaka le mahazaka vavaka lavabe zany no tokony hilefy, tokony hilefitra dia anao an'ilay izy arak'izay zakan'ny olona rehetra mba tsy hampisy fahatafotohinana ho an'ilay olona izay miaino eo. Ka hoe vavaka anankiray nanjaranao dia eo ianao efa 7 minitra mivavaka eo dia sosotra daholo ny olona. Fa sady misy lerany koa ny am-piangonana hoe ohatran'izao ihany ny fotoana izay vavahana dia mba ajaintsika zany zay hoe tsy atao lavabe le mivavaka fa mba hoe zay zavatra tena tokony ho tenenina. Fa rehefa ianao rerany tokantrano iray tsy misy fetra fa tena naparaparaina ny andro azy ianao amporosiana no hivavaka, fa rehefa mba eny mason'olona miaraka amin'ny olona rehetrarehetra dia mba asivy limity ihany hoe ohatran'izao ny halavan'ny vavaka fa miteraka fahatafotohinana ho an'ny olona le izy. Mety ve ny vavaka vakiana? Tena mety tompoko ny vavaka vakiana. Satria misy fotoantsika rehefa manao fankatahana dia azontsika atao mihitsy ny vakiana ary tsy moramora le mivavaka imason'olona. Fa rehefa tratra ny traka eo ianao mety hiteniteny foana ianao ka mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra dia azo atao tsara mihitsy aleo soratana le vavaka dia vakiana. Kanefa na izany aza tokony hoe na dia vavaka vakiana azy tokony zavatra avy any amin'ny fonao foana le izy. Tokony hoe iainanao foana le izy na dia vakiana raha fa tsy hoe manao récitation be, manao vakiteny ohatran'ny hoe vakiteny tsotra be fotsiny, fa tokony iainanao foana le izy na dia vakiana aza. Ary farany dia ny hoe tsy mbola farany fa alohan'ny farany mety ve mampiasa sary. Misy olona rehefa mivavaka dia mampiasa sary dia eo alohan'iny sariny izy no mivavaka. Tsy dia tsara loatra zany satria le sary aloha araka ny fanambarako teo dia hoe mety tsy ho marina mihitsy ny sary hoe iny ve ny sarin'ny Jesosy na iny ve ny sarin'izy, ny sary ivavahanao iny tokoa ve le sary. So dia mivavaka amin'ny sary diso ianao. Fa izao koa nefa ny tena tsy mampety azy dia ny hoe rehefa ohatra ka tsy eo iny sary iny lasa tsy mahay mivavaka intsony le olona. Zany hoe mifiditra tanatin'le sary ny finoany ka rehefa nisy an'le sary dia ohatran'ny tafiditra tsara amin'le vavaka izy rehefa tsisy an'le sary dia tsy nahay mivavaka intsony izy. Tafiditra ato anatin'le sary zany ny finoany. Ny tena tsara dia izao mivavaha fotsiny. Aza mampiasa na inona na inona fa ampiasao ny finoanao hoe mainanao Andriamanitra. Tsy voatery hoe mitodika ariana mitodika tsihy. Azo atao tsara mandoalika fanetretena fa hoe mitodika makarisy mitodika tsihy manerana ny toerana rehetra Andriamanitra tompoko. Aza miasa sainany amin'izany fa mety daholo izay vavahanao sy izay todianao rehefa mivavaka ianao. Ary farany dia inona ny dikany hoe mivavaha mandrakariva. Satria ny tompony tena ny Luka 7:20 tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, tsy hoe mivavaka aza mitsahatra. Ny dikan'ny teny iny zany tsy hoe isaky ny 2 segondra na isaky ny 10 minitra dia ekipy dia eo dia iondrika eo aloha hivavaka. Tsy izay mihitsy ny dikany fa ny dikany satria le vavaka dia hoe firaisana, fiombonana amin'Andriamanitra, fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ny dikan'izay zany dia hoe mandrapariva ny andro dia ataovy mihitsy izay anananao fifandraisana sy fiombonana firaisana amin'Andriamanitra. Ka io firaisana amin'Andriamanitra io le vavaka dia tsy voatery lavabe fa nateny kely fotsiny hoe tompo andeha hiantsena indray miaraka amiko anao dia mba aoka mba azo zavetana mora andro any. Tafiditra ato ny tomobily dia misaotra Jesosy fa nahita tomobily nahita plasy tsara ihany dia akinina aminao zao dianay zao. Tonga any ampiasana dia misaotra anao Jesosy fa niaraka ny tatana indray no tonga atao ampiasana. Le fehezanteny kely tsy indraindray ohatran'izany anehoanao fa tena hoe
connecté amin'Andriamanitra foana ianao, mifandray amin'ny mandrakariva ianao, miaraka aminao eny foana Andriamanitra. Zay le hoe mivavaka azy amintsahatra. Ary na dia mihira fiderana azy ianao dia fa vavaka koa nira fiderana. Maheno tenin'Andriamanitra ianao dia fa fifandraisana amin'Andriamanitra kosa satria Andriamanitra miteny amintsika. Dia zay le vavaka izay atao dia hoe tokony tsy hitsahatra, zany hoe fiainanao ray manontolo aza tapahana mihitsy hoe eto tsy miaraka amin'Andriamanitra fa ataovy miombona amin'Andriamanitra mandrakariva ianao amin'ny zavatra rehetra. Reo aloha ny fanontaniana sy valiny izay omenantsika amin'ity an'ity. Raha mbola manana fanontaniantsika dia alefaso message ato amin'ity page Marka 16-15 ity ny fanontaniantsika dia ezaka ihany eo amaly azy amin'ny fotoana izay mamety azy. Raha nasaona izay vidéo izay dia zarao ary sujet ihany koa ny page Marka 16-15 ahitanao ireo vidéo samihafa amin'io avy. Samy tain'Andriamanitra.